Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Ary faly indray tafaraka aminao amin'izao takariva izao. Fotoana izay efa niarahantsika nandritry ny fotoana maromaro niteran'Andriamanitra. Miarabanao izay avy aty amin'ny Foibe studio Soamanandrariny ankehitriny. Ato anatin'ny efitrano mihitsy izay andraisana ny feo sy ny sary amin'ny fandaharantsika Antsakira Fiderana. Faly miarabanao zahay satria no asoavin'Andriamanitra indray sika mianakavy ka velonaina mbola afaka midera azy amin'ity takariva ity. Tsy manonako, tsy adino mihitsy koa manona ny fiadanan'ny Tompo ao an-tokantranonao ao. Na ianareo izay any ivelany any, na sika eto an-toerana dia hoenika mandrakariva izany fiadanan'ny Tompo izany eny. Elohany izany dia andeha handray ny tenin'Andriamanitra isika. Ka andokatra izany tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Salamo 7:30. Dia voakitsika ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa ary ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika izany. Mihoby ho an'i Jehovah ianareo ry olo marina, fa miendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Midera azy amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mira firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Ity Salamo 7:30 dia fanasana antsika hiterin'Andriamanitra. Tsy amin'ny alalan'ny feo sy ny hira fotsiny, fa amin'ny alalan'ny zava-maneno ihany koa, tahaka ny lokanga, ny valitorofolo. Ary matoa manasa mba hideran'i Jehovah ny salamo, dia misy antony mazava tsara hanaovan'izany. Ka misy antony enina rehefa mamaky an'ity Salamo 7:30 ity isika. Antony tokony hiderantsika an'Andriamanitra, hankalazantsika azy. Andeha ho resantsika vetivety ao anatin'ny fotoana foy ireo antony anankenitreo. Ny antony voalohany dia amin'ny 4. Mahitsy ny tenin'i Jehovah, tia famarinana sy rariny izy, hendrika amin'ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Toetran'i Jehovah tokony hiderana azy zany voalohany, ny fahamarinany, izy tia ny rariny ary feno famindrampony, hendrika ny famindrampony ny tany. Eo amin'ny 5 ny antony faharoa izay tokony hiderantsika an'i Jehovah dia ny teny manao hoe ny tenin'i Jehovah nanaovana ny lanitra ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny amarony rehetra. Andriamanitra koa zany dia mpamorona, ka antony tokony hiderana azy mandrakariva izany toetrany mpamorona izany. Ny antony fahatelo dia amin'ny 10 dia hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenena-samihafa, mahatsinitsina ny hevitry ny olona izy, ny fisainan'i Jehovah kosa maharitra mandrakizay. Jehovah dia mahay ny zavatra rehetra, na manafoana na mampitoetra mandrakizay. Hain'i Jehovah zany, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Toetra fahatelo tokony hiderana azy. Eo amin'ny 11 ny toetra fahaefatra izay mivaky toy izao: eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy, eo amin'ny fonenany no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Izany dia manambara amintsika fa Andriamanitra koa dia manenona ny toerana rehetra, omniprésence ny teny frantsay. Na aiza na aiza dia hitan'i Jehovah daholo ny olombelona rehetra, na aiza na aiza toerana misy azy. Toetra tokony hiderana azy koa izany toetrany tsara loatra ary tsisy mpanana. Ny 9 no toetra fahadimy tokony hiderana azy dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy misy mpanjaka voavonjy ny amarony miaramilany, ny olo-mahery tsy voavonjy ny habe ny heriny. Jehovah irery ihany no manana ny hery afaka manao ny famonjena izay tokony ho azin'ny olona iray. Ary izany ny tokony hiderana azy, manana ny hery rehetra Andriamanitra. Ny 15 farany dia izao, ny fiderana antony 15 farany tokony hiderantsika dia amin'ny 19. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana. Ry havana, Jesosy ilay tompontsika, Andriamanitra ilay ankofantsika, dia Andriamanitra mitsinjo ny olona izay nofidiny, ny olona izay
ti azy ny olona zay matahotra azy ka tokony hoderana mandrakariva izany Andriamanitra zay tompontsika izany. Ko amin'ity androany tera dia manasa anao zahay andao hiaraka isika akambana ny fo ny saina ny fanahy hideran'izany Andriamanitra manana toetra fatratra loatra zany ary manana toetra zay maneho ny fitiavany amintsika izany. Koa manasanao ary andao hideran'Andriamanitra isika satria tsara loatra izy. Andao ary. Visa ireo lasa koa tena tsiaro fa tsy mendrika kanefa ianao tsy nandao andona ny foko ny fitiavanao zao zay panotaka nefa tinao ka nodiovinao tamin'ny ranao nitsaly ary maty ho fanavotanay nilatsa sy Yesu tena retinao não nascer se social now
ave tsy tsapanao fa andro farany zao amin'izao ankehitriny zao miakiny zao sy anao loza maro hoe tsy seroma haketrakany fo etsakany aretina maro koro zay sahirana ka mo ave tsy tsapanao fa andro farany zao Nyamiko Uave izao sanao manatena lanitra vavao Ivilay tanany zay namboarin'ny laray Hitoerany rövovonjy mandraky zay Namoatinao ve Isan'ny olomotena Andova paradisy zay omena Taina Kitera mandrakariva Hakakiny lara mandraky zay Misy toerana vombotra Dilay tanàna sosy tena kanto loatra Sarobidi wani revoavotra Nakatu Nadraya puni afatra Kurawale vuni sore chisao Awona nyamikyo Uave izao sanao Manatena lantra vavao Hiwilay tanani zay Nambuarini lara Hituerani revovunzi Mandraky zay Namoatinao ve Isan'ny olomotena Andova paradisy zay omena Zay ny fitahina Hitera mandrakariva Hakakiny lara mandraky zay Kurawale vony zoretry zao e Ahoana nyamikyo Uave izao sanao manatena lanitra vavao Hiwilay tanany zay namboarin'ny laray Hitoerany rövovonjy mandraky zay Namoatinao ve Isan'ny olomotena Andova paradisy zay omena Zay ny fitahina Hitera mandrakariva Hakakiny lara mandraky zay
zao sianao ekeo any fa hoe tsy marina ekeo any fa hoe mpanota zao sianao ekeo any fa hoe tsy Soti yara kamina mami kwinjinjari tuputi yara kamina matiaru sambacha yara kamina fifalina wa
andilana ka ny fiainako hatolotroana hanomezako voninahitra ka ny fiainako hatolotroana hanomezako umbayana itatandayana ireutako navelana kany fiainako hatolotroana hanomezako voninahitra misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka nidera azy androany misaotra azy satria izy mihitsy anie no manasa antsika mba hidera azy na eo azy amin'ny finiavantsika izy Andriamanitra mihitsy miteny midera satria tia anareo loatra ny faniriana ho an'ny korala sy ny groupe rehetra dia hirako eo amin'ny ranomasina fitaratra rehefa ho avy Jesosy ary izany no faniriana omena ireo mpihira rehetra izay miaraka amintsika amin'ity fandarina ity koa dia ametraka veloma indray zany kanefa alohan'ny ametrana veloma dia tianay mandrakariva ny mamaky teny ny soratra masina izay mitondra faherezana ao antsika ary azontsika ianteherana mandritry ny fotoana izay hovakivakitsika indray ao amin'ny Salamo 7:20 ka ny 5 no vakitsika ary azontsika raisina ho antsika mihitsy izany teny izany ho an'ny tenantsika manokana mihitsy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7:20 andininy 5
Jehova no aram-batoko sy mibaty ery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro, vato lampialofako sy apingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo ho ahy. Tsy Davida mpanjaka fotsiny ihany no teny izany, fa isika mianakaviko dia afaka miteny tahaka an'izany Davida mpanjaka izany, satria Andriamanitry ny olona rehetra, Andriamanitra tsy nanavaka naizana izy. Koa dia raha izany teny izany, andeha izay koa no entinao makivaky ny fiainana, mpiaro anao ilay Andriamanitra izay terahintsika isaky ny zoma tahaka izao. Ametraka amin'ny veloma ary tompoko, dia samy ho tain'Andriamanitra indray. Amin'ny herin'ny toy izao, sitrapon'ny tompo, miaona indray isika miaraka amin'ny ankiroa be anankiray. Veloma tompoko.